Androany fa 5 ny volana Novambra 2023 sy 2024 dia manao an'ity vidéo ity mba hizarana sy amalina fanontaniana andreo olona vitsivitsy nangataka, ary ihany koa mba ahafahan'izay mila hisitona izay zavatra ilainy atao anatin'ity vidéo fizarana ity. Ara-pahasalamana no resahako eto dia vokatry ny fahavoazana ny paralysé faciale na zany. Tamin'ny 15 ny volana Juin, andro alakamisy 20 sy 2024 raha maraina mbola tao am-pandriana za dia naheno hoe tsy milamina zany tarehy zany. Tsy milamina satria rehefa mikipy dia tsy mikipy ny ilany ohatran'ireny tsy mihetsika zany ilany avy rehetrarehetra ohatran'ilay avy nitsindromina anesthésie tamina nalanify, ohatran'ireny zany no ohatran'ireny nahazo an'ity ilany rehetrarehetra ity, dia ohatran'ireny nitsapa tamin'ny vao mifo maraina. Dia teo sady dia efa taitra dia tonga dia niarina maimaika mijery fitaratra, dia tonga dia hita moa zany tamin'izay fotoana izay fa nivilana ny tarehy, ary tena nivilana be tokoa. Mety misy sary ihany miaraka eto ahitantsika an'izany fahavoazana tamin'izany. Dia tena taitra ka, tena taitra tao anatin'ilay izy. Tsy vaovao akory ilay izy, tsy vaovao amiko ny namantatra an'ilay aretina, fa ny tena nahataitra dia hoe voan'io aretina io ve za. Tonga dia niantso ny vadiko avy hatrany za tamin'izay fotoana izay, dia niteny anazy hoe jereony fa ohatran'ny tsy milamina. Dia tonga izy dia nijery dia hitako nanafin-javatra kely izy tamin'izay fotoana izay, fa ny ambadika hita ihany hoe taitra. Dia gaga dia hoe hoay tena vovy. Tonga dia nanontany avy hatrany izy manao ahoana ny tanana, manao ahoana ny tongotra, manao ahoana ny lamosina. Dia ohatran'ny somary hafahafa ihany koa, sady mety noho ny fahavoazana fahatairana ihany koa ngamba dia lasa nisy zavatra hafahafa ho azy raha teo. Ny programme maraina io moa, ny boikely ny zanako mbola andeha hiditra hianatra amin'ny milaterina mianatra amin'ny fito sasany. Tamin'izay ihany koa ny vadiko mbola niasa tany amin'ny hôpital Candide miditra amin'ny valo, dia tsy maintsy mbola nanenjinenjika an'izay maraina izay. Dia natao ny fahavononana ara-tsaina zany hoe alao aloha enjehana zay maimaika dia avy eo mandinika milamina. Dia tonga dia nanatitra zaza ihany zany maraina an'iny, izy nandeha niasa ihany dia za rery ihany no nijanona tato an-trano. Dia lasa saina ka, tena lasa saina, dia mijery fitaratra matetika, dia manao selfie foana. Dia teo tonga dia nampafantatra ny ray tapo tamiko ihany, dia nandefa sary dia jereo za lasa ohatran'izao dia samy taitaitra teo moa ny rehetrarehetra. Ny ampitson'io dia tonga dia nanantona teny amin'ny hôpital Candide dia nijereny docteur Candide teo, dia nasaina nanao kiné ao amin'ny zareo, kiné de 15 jours. Dia natomboka ny kiné nanomboka tamin'ny fotoana iny. Vita ny 7 jours, 8 jours séance en kiné, dia niteny ihany koa le mpanao kiné taony hoe tokony efa nahitana évolution raha ny tokony ho izy, fa nalefany nanatona tany amin'ny dentiste spécialiste. Dia nandeha nanatona tany amin'ny USTM moa zany tamin'izay fotoana izay, dia nijereny zareo tany hoe sao dia misy problème tao amin'ny nify. Dia zareo tonga dia niteny hoe tsisy problème tao amin'ny nify, fa nalefa ny tany amin'ny neurochirurgie tany Androva Mahajanga. Dia izy tany no nijery dia paralysé faciale nahazo anao moa zany izy, dia nomeny ny traitement rehetrarehetra. Dia teo sahady koa izy dia efa niteny hoe elaela io, amam-bolana ilay hoe elaela. Dia vonona niatrika izy moa zany dia natao ny traitement. Rehefa ny vadiko ihany koa
na mantatra mahakasika misy kokoa mahakasika an'ilay aretina, mahakasika an'ilay fahavoazana. Dia fantatra zany fa misy karazany maro no mahatonga ny paralysé faciale. Anisan'izany ny mangatsiaka, ny voadona mafy tampoka, ny marary nify, ny visaka. Zareo no niteny anahy. Dia rehefa nijerena teo zany anahy tamin'izay fotoan'izay dia hoe niarahana nidinika niaraka tamin'ny dokotera teo, dia nahazo eritreretina ny mitombona indrindra zany dia ilay dia mety ny virus ihany koa mety hahatonga anazy. Dia io farany io no possible be zany na voan'ilay anazy, zany hoe virus niditra taloha mety 2 volana teo na 2 volana talohan'io niditra tato amiko, mety ohatra hoe navony grippe kely na virus ohatran'izany dia tafiditra tato amiko, dia nipetraka teo amina nerf miandraikitra ny tato amin'ny ilany havia tato, dia nihinana dia nahinana. Dia avy eo nefa natao ny traitement le grippe tamin'izay dia afaka le grippe dia maty le virus, fa saingy le nerf efa nohaniny efa nisy fahavoazana. Dia 2 volana 2 volana taty aoriana dia io ny fetraikany. Dia izay zany no possible indrindra hoe navoa le anahy rehefa nitinihana teo le satria le hafa tsy dia nisy antony tokony navoa loatra. Naharitra teo amin'ny 2 volana ny traitement dia avy eo tapitra ny 2 volana dia niditra tamin'ny traitement faharoa. Dia nandritra an'izany fiatrehana le zany tsy nikipy ny maso, ny ty orona ilany ty somary mandeha ho azy ny lelo, dia tia ny tsitotsitona mety misy maromaro ahitantsika an'izay. Dia ny sofina ilany havia tsy mahazaka zavatra mafy fa tena eny mafy be, mba tsy tenenana leo mampijaly. Dia fetraika an'izay le maso tsy nikipy zay dia lasa tafiditry ny zavatra rehetrarehetra iny amin'ny fiarahamonina iny, satria marihana fa za aloha tsy nijanona ny mivoaka ny trano fa ny mivoaka ny trano foana ny mbola nanao asa hafa, satria efa nisy fifanarahana araka-asa vita tamin'ny niarahana tamin'ny mpanjifa sy tamin'ny mpampiasa dia nitohizana foana le izy. Le isolony tena ihany koa somary sarotsarotra kely mitady anazy aty amin'ny faritra nisy anay, dia nitohizana foana ny asa fa nahena sy nitandrina arak'izay zareo na fantatra tsara ny fahavoazako. Le asa ihany koa tsy dia hoe mafy be dia makaisa. Dia zay. Ny fivoarana tao anatin'ny tsika moa zany zao 5 volana zany zay, 5 volana androany zany zay. Dia hitantsika amin'izao ataoko somary mahintsy za dia ohatr'izao. Angambany azy somary tsy maninona amin'izao, fa rehefa mikipy ny maso dia ohatr'izao. Rehefa mikipy amin'izao zany izy mikipy moramora amin'ny maso, ny maso nakipiko amin'izany dia amin'izao mikipy mafy be ny maso dia hitanareo fa hitantsika aty ny mbola somary ohatran'ny henoko hoe hafa kely rehefa hoe mikipy mafy ny maso. Dia hatramin'ny voalohany hatramin'ny fahavoazana ka hatramin'izao ny misioka dia tena tsy vita, tsy mety maneno. Ny fivoaran'ny fahasalamana ny 3 volana voalohany aloha, 3 volana voalohany aloha tena tsy izy fiovana fa dia nivilana ny tarehy. Efa ny volana faha-efatra no nanomboka ny afakafaka, dia volana faha-5 zao miafakafaka, efa mikipy ny maso, efa miverimberina amin'izao hitantsika zao. Fa ny olona rehetrarehetra hono mety voan'ilay izy, dia tsy hisy fanafany be hoe ndeha tsy hanao an'ity satria ndeha hiteny raha hoe aza atao tratry ny rivotra ny tarehy, aza atao mangatsiaka, aza domina, aza asiana virus miditra, sarotra be.
fa mety voan'le izy zany ny rehetrarehetra. Dia ny raha hoe ny hevitro manokana zany ao anatin'izay hoe inona tokony atao zay dia ny tokony atao dia miaina araka ny tokony izy amin'ny fiainana andavanandro, tsy manao zavatra dia tena hoe mifanohatra loatra araka ny tokony izy ataon'ny vatana, dia amin'izay tsy manenjika anao ny eritreritra ao raha sanatry ka vo. Rehefa tapitra ny volana fahatelo ny fahavoazana dia ny tao ampiasana tao amin'ny association Tsiky no nandefa nampanao scanner teny amin'ny hôpital Jean Paul II teto Majunga. Dia vita ny scanner dia ny résultat rehetra teo hita hoe tsy misy takaitra na velan'le izy hijanona maharitra. Dia teo ihany koa no nampiratra ny saina sy nafinaritra hoe bon ty zany tsy izy takaitra hoe itoy lava be fa fohifohy kely fotsy mety eo amin'ny 3 volana, 4 volana, 5 volana, mety hoe mbolana eo zany izy ity dia efa sitrany vokatry le scanner. Dia teo nampatanjaka ny saina tao anatin'le izy izay isaorana fa tao amin'ny scanner nahafahana nahazo toky an'izay fahasalamana zay tsy maintsy ho sitrana kay zany rehefa afaka embolana any hoany. Tao anatin'ny fahavoazana dia nisy ny fizarana natao tamindreo namana izay vo mitovy ny tena, dia nisy fifampizarana natao tao, dia samy manana ny fitsaboana azy re tompoko sy zahay tsirairay avy samy vo. Tanteraka hoe nisy fikambanan'ny paralysé du nerf faciale gauche taminay rehetrarehetra tao izay maromaro izahay no mikambana tao anatin'ny Facebook tao amina message privé mazava ho azy. Dia nifampiresaka hoe nenareo nanahoana dia samy manana fitsaboana azy re izahay rehetra, fa tsy ny fitsaboana ny anankiray no andeha atao amin'ny anankiray na fitsaboana amin'ny anankiray andeha atao amin'ny anankiray, fa samy nanana ny nataony. Dia izahay rehetra samy nanana ny fivoarany ara-pahasalamana daholo amin'izao. Mety misy ny elaela, mety misy ny vetivety, fa samy nanana ny safidy sy ny fahafahana izahay teo am-panatanterahana le izy. Somary nasiana fanamariana kely iny satria somary maro ny fanontaniana maro ny fanamariana azo tany amin'ireo mpakasy namana hoe ty atao, nefa ianao fa manana ny traitement anao dia somary poizina kely izay zavatra eo any fitsaboana, sady tsy hiteny kely ho an'ireo tsy salama rehetra ny hoe rehefa mandeha ny traitement manoloana ny mpitsabo dia efa ino no arahana, fa ny feon'ny fiarahamonina somary mafimafy kely ny amin'ny torohevitra hoe ty atao satria rehefa tsy manaraka an'le teneny zareo dia ohatrany hoe sarotra-tiavina, sarotra tsaboina fa tsy izay le izy. Eto ampamaranana zay lava zay ny fohy, isaorana itsika rehetrarehetra, isaorana ny dokotera rehetra maromaro nandray anahy, isaorana ny vady aman-janako nazaka nahita anahy ohatran'izao, dia za mbola ohatran'izao foana, dia za tsy niafina, za niasa foana, apitako ho an'ny hafa rehetra ho an'ny marary hoe alao mivoaka foana rehefa misy ny fahavoazana ara-batana, fa tsy atao sakana raha mbola afaka miasa.